mamory vokatra ho an'ny tompo amin'izao alady voalohany zao dia ilay filazantsara araka amin'ny matitoko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 400 no andraisantsika ny lohateny le hoe mamory vokatra ho an'ny tompo zay ihany tazontsika izay loha hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Ity dia tantara zay tsy tantara zafady fa parabola zany hoe fanoarana nataony Jesoa ary matio rery ihany amin'ny filazantsara no miresaka azy ity hoe inona lizy rehefa jenareo fanasanany amin'inona nataon'ny mpanjaka ho amin'ny fampakaram-badin'ny zanany lahy dia rehefa tena jentsika fotsiny indray mpimaso dia misy ny tsy nandeha tsy zany ve dia avy eo dia nisy amin'izay ny nandeha zay zany izy amin'ny ankapobeny lasalasa saina ihany hoe raha ny amin'ny tanàna moa misy an'izany hoe asaina dia asaina dolo nefa tsisy mandeha fa raha ny amin'ny tanàna mitondra sase mihitsy zany ary mety tena dangonina daholo ihany rehetra fa eto dia tenen'ny tompo fa nisy ny tsy nandeha voasa ary indroa mihitsy zany zavatra zany na ny raha namparopy indroa dia nisy ny tsy nandeha dia tamin'ny farany ataovy dolo kapiraraka angafantoa dia zay vao niditra zany eny ary havana ny mampiavaka ny antsoina hoe parabola na fanoarana dia misy dikany daholo ireo singa samihafa mandray anjara ao zany dia zay zany no jerentsika aloha dia avy eo dia aravintsika hoe inona ny afatra ampitaina ao anatin'izany. Misy singa miisa 7 izy reto. Voalohany amin'izany dia ny mpanjaka. Ilay mpanjaka nanao ny fety. Izy ary moa zany izy. Io zany dia tsy iza akory fa Andriamanitra no aseho amin'io. Zay voalohany. Ny faharoa indray dia ilay fanjakan'ny lanitra hitantsika amin'ny andininy voalohany. Mitoy amin'ny faharoa dia tahaka ninona fampakaram-bady zany na mariazy. Ny zanaka lahy mpanjaka zany hoe fanoarana ny amin'izany fanjakan'ny lanitra zany dia ilay zanaky ny mpanjaka zany dia iza Jesoa mihitsy satria ilay mpanjaka Andriamanitra hoy isitsika fahatelo ny fanasana sy ny fety be dia tsy inona akory fa mifamonjena ao amin'i Jesosy Kristy ho an'ny olombelona rehetra izay manaika andeha amin'ilay fanasana fety be zay zany ilay finosina ao anatin'izany famonjena no finosina zany ry havana ho an'ny olona rehetra. Fahaefatra ny mpanompo tsy iza akory ireo fa izy ireo mpitoro ny filazantsara dia rehefa hitantsika teto dia anisan'izany tao amin'ny testamenta taloha ilay vakiana teo ry Nehemia dia tao amin'ny testamenta vaovao ny apôstôly zany hitantsika eo fa eo koa ny mpaminany zany ireo mpanompo ireo daholo ny mpianatry ny tompo ireo mpanompo ireo daholo ary ireo mpitoro ny filazantsara mety azontsika hitarina daholo amin'izao androntsika izao zany ireo mpanompo nasaina nanasany olona hiditra ao amin'ilay fampakaram-bady fety be ao. Fahadimy ireo nasaina ho tonga amin'ny fampakaram-bady indroa miataona ho iaho ilay izy teny ampiandohana teo fa ireo voalohany nasainareo dia tsy iza akory fa ny jiosy ireo. Zay izany nanda ny fahasoavan'Andriamanitra nanda ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Zao antsom-pamonjena nataon'Andriamanitra zao dia natao ho an'ny jiosy aloha fa dia lavin'izy ireo izany dia avy eo dia nalefa indray koa ilay faharoa fa vao mainka tantara be nandefa mpanompo faharoa indray koa ary ilay mpanjaka fa nisetrasetraina farany vonondry zalahy hafahafa ho iaho zany tantara izany fa dia zany ny hitantsika eto. Fa enina ireo nasaina ho tonga tsy iza akory fa ireo le vaovao hita teny an-dalana teny hita teny amin'ny sampanandalana na Carrefour teny natsona daholo amin'izay hoe andao ireo zany dia ireo jentilisa zany hoe ireo tsy jiosy na izy na manahoana izy na manahoana na manan-karena na mahantra na kely na lehibe satria efa vita ny fanasana efa nihinana fotsiny sisa ny mpihinana no andrasana. Zay zany hitantsika eto. Izany ry havana dia maneho amintsika fa ho an'ny olombelona rehetra
ny famonjena tsy manavaka na iza na iza. Ary ditantsika eto mihitsy hoe na ny ratsy na ny tsara dia atsoy daholo aloha. Fa ny fanekeny, ny fanasana ny mariky ny fibebahana zany. Ry havana fahafito, ilay lehilahy tonga tamin'ny fanasana kanefa dia tsy nanao ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady tamin'izany. Rehefa misy akanjo voatokana ho an'ny taky zany, dia ohatranazy aty mba nataoko le panina hitanareo, dia mba nataoko koa zany le ty zany le mba natokana tamin'ny jubilé le centenaire, dia mba io tsy manino. Fa ireo lay mpanao ny fety dia efa manomana koa ka afaka maka amin'izany akanjo zany ireo zay tonga ao zany. Fa zany no fanao tamin'izany fotoana zany, ary indrindra alefa aloha fanasana voalohany mba azony mamantatra hoe inona no vonoina, poulet di poulet, satria firy ny nanaiky, reto ny nanaiky dia mety di poulet any zany. Tena maro be izany. Aloha tena ondry mihitsy na tsy fantatro, ndao tena omby mihitsy. Dia zay zany lisy. Fa rehefa tena vita indray zany ka inana amin'izay dia mbola miverina amin'izay manasa ny zalahy zany. Zay zany lay endriny tamin'izany fotoana zany, ka teto tsy hisy tsony. Tena tsisy le vonina tamin'izany tendana rangahy. Fa sakafo masaka famonjena vita dia tonga koa rehetra amin'ity rangahy ty, ty radadatoa ty. Nananahoana fa avy niasa tany izy dia niavaka be mihitsy. Ny akanjo nanovana fa dia tsy nitovy tamin'ny olona rehetra zay fitondra ho ao teny efa fantatry ny rehetra zany, fitondra amin'ny fampakaram-bady. Ity lehilahy ity radadatoa ty zany dia misolo tenan'ireo olona zay mihevitra ny tenany fa zao no mety aminy, zao no marina aminy. Io ny anaovany manaiky ianao tsara, tsy manaiky ianao tsara. Zay zany tony le olona tony. Lay olona le ataoko ngamba mety hoe zay mahafaly azy. Zay zany ny tiany ao anatiny. Ary izy dia tafiditra tsara tao anatin'ilay fety, tsisy nanda tena tao izy ary mipetraka tsara izy. Fa saingy izao indray ary, inona ny efa rany efa inareo? Naninona ny efa rany ty le tsy nitafiny akanto ty? Naninona izy? Nasena mivoaka izy. Zay zany le izy. Tena nasena mivoaka izy satria tsy manao ny fanaon'ny olona. Inona ny dikan'izay raha raisina ny heviny? Ity lehilahy ty ao dia ireo olona zay hoe manana ny marina aminy. Zao ny marina amina, zao ny marina amiko, dia izay. Fa izao anefa ireny olona manao an'izany ireny zany dia ohatran'ilay olona tonga ao am-piangonana ihany, nefa ny tsy mety mandray an'ilay akanjo, zay akanjo mpamonjena ihany koa, tsy maninona fa ilazana an' Jesosy Kristy, mba tonga miangona anisaky ny nalady, ary mety tonga efa eo akaikin'ilay atenenina amintsika hoe vahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa dia izao hoe tena ny laviny izy, satria ny azy ihany fa tsy ny an'ilay fitsipika amin'ny fean'ilay fampakaram-bady, lay fety be, lay fanjakan'ny lanitra, lay fiainam-piangonana any tranony ry havana. Marihana tsara, fa tsy ampy eto ny hoe tonga amin'ny fanasana fotsiny, na hoe anisan'ny voasa fotsiny, na hoe anisan'ny fiangonana manao ny dideo sampanarisi ny sisa sy ny sisa, fa zao hoe zava-dehibe ho antsika ry havana amin'ity hoe manangona vokatra ho an'ny tompo ity ny mandray ny akanjo mpamonjena tonga ty amin'ny fiangonana dia Jesosy Kristy zany. Io ny fitafian'ny fahamarinana, ny fahamarinany voakan'Andriamanitra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ry havana. Ary zao izy tompo ihany no afaka koa manome antsika anio. Zay ary ny voalohany, misy dikany daholo ao reny fanoharana rehetrarehetra reny lay singa rehetra zany. Fa zao ary reto misy telo ry havana ampitaina ao anatin'izany dia tapitreo lay toriteny. Reto telo reto dia mifamatotra amin'ilay hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Voalohany ary izao fanoharana mikasika amin'ny fampakaram-bady ny zanakalahin'ny mpanjaka izao, ary indrindra ny hoe mamory vokatra ho an'ny tompo dia maneho miariary ny fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona, tsy akanavaka averina io zany. Tena fitiavan'Andriamanitra atsika olombelona tsy akanavaka. Jereo manomana fanasana izy mihitsy ny teanao an'izany, izy ny teanao an'izany fandaniana zany famonjena ozintsika teo. Tena Andriamanitra tsisy nanery azy hoe manaovanao an'izany, fa fitiavany itsika
mba ho voavonjy zany. Ary fitiavany antsika tsisy akanavaka, tsisy nylavina, tsisy fa raisiny ary maimaim-poana sarobidy ho azy ny nanao an'io famonjena io, satria ny zanany mihitsy ny natolony de Jesosy Kristy, fa nomeny antsika maimaim-poana izany. Ary eto de mahalasa saina manokana ny amarony reteneny mpanompono. Tsy hitanareo izy amin'ny teny malagasy le resaka hoe pluriel, fa raha vakina amin'ny teny grika izy zany de hita mihitsy hoe pluriel. Le nalefa ny voalohany tena pluriel, marobe zany. Le nalefa ny faharoa tena marobe ihany koa. Ary farany eto de zao andinge mba aka fotsiny aho, tsy de tena tiako izy ty fa nefa tsy maintsy resahako anareo mba hitantsika zany hoe fitiavan'Andriamanitra antsika. Izy ny te hameny famonjena, izy ny te hamonjy antsika manao an'izany fanasana zany. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy faharoambe folo, lay mpanompo eo ry havako de le voambolana hoe dolosy zany ny ao. Zay le zay mba ino fotsiny zany. Inona ny dolosy? Ny dolosy ry havana raha eo amin'ny fiarahamonina grika, dolo izy raha pluriel, fa pluriel izy eto fa singulier zany teneniko zany, dia tsy inona akory fa reo andevo. Ary raha andevo ny ray mpianakaviana de izy menakavy andevo. Tsy manana fahafahany io, tsy maintsy manao zay asena ataon'ny tompo io. Averiko rehefa mamaky an'le mpanompony nareo zany hatreo amin'ny andininy faharoambe folo hatramin'ny voalohany, de reo le andevo rehetra le mpanompo rehetrarehetra le miakina amin'ny tompon'ireo, reo ny nalefa ny voalohany. Fa rehefa tonga eo amin'le andininy fahatelambe folo, de misy hoe mpanompo de afatory ny tongotra matanany, de ary eo any ivelany any izy, de reo ndray diakonosy ndray eo. Zay azontsika dika ihany koa hoe mpanompo ihany koa zany, samy serviteur daholo zany reo. De inona indray le diakonosy? Le diakonosy zany tena somary malaladalaka. Le diakonosy aza mety olona nangatakasa hoe ndeo zay mba hiasa atao aminareo, de mety ho lasa domestika izy, mpikarakara sakafo, mpaninona sy ny sisa, ary mety mahana fanomezam-pahasoavana koa izy. De lasa izy de mety ho agent nantaky zany zany, inona itenenana azy, zay zany ty le farany ty. Inona ny tinambara misy evidalina finosina zany ryavana. Tena ny sahiran'Andriamanitra nampiasa ny ato rehetra zay ananany rehetra zany mba azahoana zany famonjena zany noho ny fitiavan'ny olona rehetra mba ho voavonjy ryavana. Zay fotsiny zany ny eto nampiasainy daholo reo ananany rehetra. Fa zao kosa le miara-miasa aminy amin'le fahamaizana, le diakonosy ny resahana teto inona ataony miavaka. Dikan'izay zany mba misy ihany koa mifepetra ataon'Andriamanitra hoe hatraiza mifetra, fa hatreto de aseho an'olo fitiavana, kanefa kosa de misy mifetra eto rehefa misy an'ireo pelo be sainy mandeha arak'izay heveriny fa mety amin'izao fiainana zao ekeo fanasany ryavana. Fa saingy zao kosa ary amin'ny fitsipika zay asen'ny tompo arahany. De zay zany ny voalohany amin'io fitiavan'Andriamanitra, ary ny elaneniny nampiasainy zay ananany rehetra. Zay ny faharoa, zay ny voalohany. Faharoa tena afatra amy tokoa de zao na de maimaim-poana le invitation ryavana, de mba misy ihany fitsipika fototra efa resahantsika teo fa natsidika zay tsy maintsy iainana amin'izany mahavahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra izany. Ary zany no mahatonga antsika fiangonana tsy maintsy mampianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Ary zany koa no mahatonga antsika fiangonana manao fitsipika zay avoziny isaky ny efa-taona ryavana, iainana sy ivelomana. Misy an'izany fa tsy gaboraraka akory le izy zany. Any zany amin'ny fanjakan'ny lanitra de tsy misy mihitsy toerana ho an'izay hoe zao no tiako atao. Ary tsy kisendrasendry ty tsy kisendrasendry ty lesaka hoe fitafiana andresahany eto. Io zany efa nanaovana fampianarana teto amin'ny fiangonantsika tamin'izany mbola tarindray andro hoe ahoana moa zany fitafiana mendrika zany, tsy ho averiko tsony zany eto. Fa hitantsika eto zany fa tena natao ohatra mihitsy. Fa raha olona ny efa nandray ny famonjena de mahafantatra ny fitafiana mahamendrika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina zany ao anatin'izany, ka de amirapiratra amin'izany ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ireny fitafiana ataon'ireny. Noho izany ryavana de tsy misy toerana ho an'izay samy manao zay tiany zany sy heveriny fa mety aminy ary marina aminy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Na tonga ho anisan'ny fiangonana eto an-tany ary kanefa tsy manara-dalàna de ariny any amin'ny maizina any ivelany. Zay ny voalaza eto mampieritreritra zany fehiteny zany ryavana amin'ity fanoharana ity.
Ary indrindra ny namarana azy hoe maro ninona. Maro no natsoina nefa vitsy ninona. Fitiny. Mampieritreritra zany dia mba anisan'le fitiana avy hoe mieritreritra ary mieritreritra ny amin'izany farany ary. Zay ny fahatelo ankehitriny dia mbola maniraka mpanompo marobe mba amorony vokatra. Dia mandefa n'le mpitony filazantsara ny tompo ary zany mbola hitantsika hoe joron'ny fiangohana tahaka an'izany. Zao mbola mahatonga antsika ndoranga ho any amin'ny selafy na dia alavitra azy. Mbola endrika izany fitiavan'Andriamanitra izany sy indrindra mbola mivelatra, mbola ho antsika rehetra ny fanasana mba ho anisan'ny olombovonjy zany isika tsirairay avy ry havana ao anatin'izany. Ka izao anefa rehefa mba hatonga ary ianao anisan'ny voaka amin'ny fanjakan'ny lanitra indray dia izao mbola maniraka koa zany ny tompo eto indray. Mpanompo araka le sokajy izay nambara teo tsy maninona na dolosy ianao na diakonosy ianao na ivelan'izany koa tsy maninona daholo. Ohatranay izany sao dia ilay ataondray hoe presbyterosy tsy maninona zany. Fa mpitandrina ny dikan'izany. Ry havako isika rehetra indray dia atsoin'ny tompo. Hoe teny am-piandohana takandry Nehemia io fitiny kely vetivety io tantara io. Le tamin'ny Nehemia zany le vokatra nangoniny eto dia tena le zavatra hohanina mihitsy. Satria verina avy tany amin'ny fahababoana dia nanorina ny tempoly amin'ny andron'ny Agay dia ry Nehemia sy ny Ezra indray nanorina ny mandan'i Jerosalema. Dia izao tsy vitan'ny olona ny karakara ny amin'ny fiveloman'ireo Levita. Anisan'izany ireo mpisorona dia anisan'izany ireo mpihira dia lasa sainy Nehemia tena tsy mety izao. Fa andao anangona vokatra tsika hoany ireo olon'ireo dia izay koa zany ny anisany atao hoe mety hoe razambe ny vokatra. Tsy maninona zany ry havana fa vokatra zany eo. Fa ny Paoly indray dia vokatra olona zay ny nangoniny. Ny saiko ireo tanàna ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy faha 9 manomboka amin'ny andininy faha 9 zay mivakiana tamintsika teo. Tanàna sy faritra 5 no vezivezen'ny Paoly io le dia amin'ny voalohany. Ary misy amin'ireny an-tanàny tapakandro tongotra, misy amin'ireny ndray andro, misy amin'ireny 2 andro andanany tongotra. Fa mahafinaritra be mihitsy rehefa vakiana manomboka ny andininy faha 9 fa nahazo olona maro be izany. Zay le vokatra. Ka izao ary ho antsika koa zany vaoaka fanjakan'ny lanitra. Isika tsy ilay avy izao vita batisa mandray fanasan'ny tompo mba anisan'ny rahan'ny tompo koa tsika hamory vokatra. Ary tiako foana ny milaza n'ity zany mba ahafahantsika miomana rehefa tonga izany fa somary ohatran'ny voahelingelina indray tsika zao amin'ity le fiangonana ity hoe andeha mihitsy tsika eto amin'ity tanàna ity dia andeha tsika amory an'izay malagasy eto fa zany ny fanaraka amin'ny fitsipika antsika hoe ny malagasy eto dia ataontsika mandray filazantsara zany. Zay ary indrindra ho iaho zay tsy mivavaka any amin'ny fikirikama mampiomana antsika ry havana fa asen'ny tompo mamory vokatra ao anatin'izany koa isika dia miomana rehefa tonga izay fotoana izay dia andehantsika dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'izany rehetra zany. Amen. Récolter pour le Seigneur est notre thématique en ce mois d'octobre. Nous allons le développer à partir de la parabole des noces du fils du roi tiré de Matthieu 22, 1 à 14. Dans une parabole, chaque acteur a un rôle bien défini qui mérite d'être expliqué. Premièrement, le roi, il représente Dieu qui est l'hôte du grand festin. Il invite tout le monde à la fête de son royaume. Deuxièmement, le royaume des cieux est comparé aux noces des fils du roi qui est Jésus-Christ. Troisièmement, l'invitation et le festin de noces sont le salut de Dieu en Jésus-Christ pour tous les hommes qui acceptent l'invitation et la fête de son royaume. Quatrièmement, les serviteurs. Ils sont ceux ou celles qui annoncent la bonne nouvelle, tels que les prophètes, les apôtres, les disciples, les prédicateurs et tant d'autres. Cinquièmement, les premiers invités symbolisent le peuple d'Israël qui ont rejeté la grâce et l'appel du salut. Ils ont maltraité et tué les serviteurs. Décliner une invitation pour une excuse non valable constitue une insulte
grave envers Lot. C'est pour ça que le roi en colère a envoyé ses troupes pour périr les assassins et le tuer. Car, sixièmement, les nouveaux invités désignent les païens, les non-juifs, qui peuvent se rencontrer au carrefour du chemin. Ceci explique l'universalité du salut. Septièmement, l'invité sans vêtements est l'homme qui pense que ses propres habits se conforment à la fête. Il représente ceux ou celles qui s'imaginent être reçus au ciel avec leur propre justice. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques messages à transmettre en rapport avec notre thème « Récolter pour le Seigneur ». Premièrement, preuve de l'amour de Dieu pour toute l'humanité qu'il a envoyé ses serviteurs pour que les invités soient parmi les héritiers du royaume des cieux. C'est à nous de les accepter. Deuxièmement, même si l'invitation est gratuite, il y a des règles à respecter dans le royaume des cieux. Pas de place pour ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent. Troisièmement, à l'heure actuelle, le Seigneur envoie des serviteurs comme Néhémie, l'apôtre Paul, ou tant d'autres comme j'ai déjà cités, pour rassembler les fruits de l'Évangile pour le roi qui est notre Dieu. Êtes-vous prêts, chers amis, à en faire partie? Le Seigneur nous attend. Amen.